iara entana isika anafaingana ny fampivoarana sy fanovanana sy ampampokarana ho an'ny fizakanteny andra-sakafony malagasy. Zava-dehibe ho an'ny firenena fa indrindra zavatra mitana ny saiko sy ny ao am-poko ny resaka fambolena sy ny fiompiana. Ny antony dia 800 mponina malagasy dia tatsaha avokoa na any ambanivohitra ary mivelona amin'ny resaka fambolena sy ny fiompiana. Ny zavatra tsapa dia maro de maro ny malagasy tena vonona ny andray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena, fampandrosoana ny tontolo ny fambolena sy ny fiompiana eto Madagasikara. Fanontaniana no mipetraka hoe misy mijery ve izy ireo, misy manampy ve izy ireo, inona ny tokony ho atao, aiza ny lalana tokony ho ale, ary inona ireo fepetra sy tanjona rehetrarehetra petratsika mba hoentina anampiana an'ireo tatsaha. Mety efa nisy ezaka natao fa tsy ampy. Ny tenako manokana ny fitondram-panjakana sy ny gouvernemanta dia resy lahatra fa ny fambolena no fanohitra lehibe entitsika miady amin'ny resaka tsy fanjari-tsakafo sy fitaovana ihany koa hoentitsika ampandrosoana ny firenena. Satria dia fototra iray ampandrosoana ny firenena maharitra ny resaka fambolena ary sehatra iray afaka mampitombo ihany koa ny arkarena ny fambolena. Misarika ny saitsika ny zavatra nisy ny ainatsika tao anatin'izay roa taona izay. Ny voalohany dia rehefa nandalo ny krizy ara-pahasalamantsika na ny pandemia dia nitarika fikorontanana izany teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny vidina ny akora izay misy fiatraikana amin'ny firenena rehetra satria mialafo ny vidim-piainana. Ny matière première eran-tany dia niakatra daholo ihany koa niakatra daholo ny vidiny rehefa niatrika ny pandemia ny Covid-19 iny isika. Mbola tsy niary-doha koa isika dia nisy indray ny disadisana niady any Ukraine izay mitarika ny fiakarany vidiny varim-bazana ny blé ary be dia be ny firenena aty amin'ny continent africaine no miankina amin'izany blé avy any amin'ireo firenena anankiroa ireo izay miakatra 100 isan-jato na mihoatra mihitsy aza avy 3 eny ny vidin'izany blé izany ankehitriny. Manampitrotraka ny vidin'ny solika izay efa miakatra avy 2 eny koa ny vidiny maneran-tany. Ny zavatra lesona sy tombontsika amin'izany zany dia tsotra. Misy fitaovam-piadiana mahery vaika izay fitaovam-piadiana misy fiatraikany na dia tsy misy ady ary aty amintsika fa misy fiatraikany amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Dia ny fambolena sy ny resaka solika. Noho izany ny firenena izay afaka namokatra tao aminy ny filain'ny vahoaka no firenena afaka niatrika sy ny amortira kokoa ny shokan'izay zavatra misy maneran-tany izay. Zay no antony anaovantsika hoe amokatra fitaovam-piadiana mahery vaika i Madagasikara ary manana ny akora anaovana an'izany fitaovam-piadiana mahery vaika izany dia tsy inona izany fa ny fambolena, ny fiompiana no fitaovam-piadiana hoentitsika hiatrika an'izany ady zany, no fitaovam-piadiana ahafahana mampatanjaka ihany koa an'ity nosy malalatsika ity. Satria tsapa zany zao fa firenena roa sy telo afaka manao otage ny firenena maneran-tany mihitsy. Madagasikara dia tany soavin'Andriamanitra, malalaka tany midadasika ary misy toerana ary dia afaka volena avokoa ny zay zavatra rehetrarehetra afaka volena. Efa teniko teto zay ny hoe Dieu nous a tout donné mais l'homme n'a rien fait.
Mais à partir de maintenant, l'homme va tout changer avec vous, pour nous et pour le pays. Zay ny zavatra ho ataontsika ary zay no antony isiny zao fivorina zay apetratsika izao. Noho izany dia tsy maintsy mamokatra isika, tsy maintsy manampy ny tantsaha isika. Ary ny zavatra mitranga dia zavatra anankiroa resaka fambolena no resahantsika. Ny velaran-tany ny volentsika dia tsy ny tombo, fa ny mponina no ny tombo. Any ka raha grenier rizicole isika tamin'ny taona 720, nanondrana vary, dia ankehitriny tsika manafatra vary. Efa betsaka ihany mivokatra vokaritsika, satria Madagasikara dia mamokatra 4 millions de tonnes isa-taona, fa mbola manafatra 500 000 tonnes. Les 500 000 tonnes reo no anisan'ny vary ho an'ny tanan-dehibe. Dia toromarika no resahana sy nomena monsieur le ministre ny hoe raha manampy fotsiny tsika 520 isan-jato reo tantsaha ireo, dia miakatra 1 million de tonnes ny famokaram-bary eto amintsika. Zay zany no anisan'ny zavatra apetratsika, tsy maintsy ho tratrarintsika io, ary rehefa tratra io dia tsy hanafatra vary tsony tsika fa anomboka anondrana indray. Zavatra telo no ahafahantsika manatratra an'izany. Ny voalohany dia ny fanampinany ireo tantsaha amin'ny endriny maro no anovantsika an'izany. Maromaro ihany ny ireo hevitra efa niresahana tamin'ny Andriamatoa Minisitra, fa ao ny fanaovana ny barrage, ao ny fametrahantsika, ny fampitomboana aloha zany, ny vokabary, zay raha 2 tonnes et demi à l'hectare, dia mila pina araka ny zezika, mila pina semence na masom-boly, dia raha miakatra fotsiny le 2 tonnes et demi à l'hectare, miakatra 4, fa ny sasany ary efa misy mavita 8, dia ho tratratsika izany tanjona izany. Ka ny sosikevitra voalohany zay apetrako dia ny ametrahana ny atao hoe guichet agricole manerana ny districta, manerana ny Madagasikara. Ny guichet agricole dia centre d'approvisionnement d'intrants na ivotoerana famatsiana zezika sy masom-boly. Ao ihany koa ny reo produit phytobiologie sanitaire na ny famonoana bibikely zay ilain'ny tantsaha, ahafahan'izy ireo mividy any masom-boly sy ny zezika amin'ny vidiny mora. Faharoa, betsaka ny ireo microfinance ato amintsika. Ny fanjakana rehefa mindrana vola, anisan'ny resahako amin'ny ministra ny finance mihitsy hoe jerevy le taux d'intérêt. Raha vao mihoatra ny 5% taux d'intérêt, dia efa sarotra amintsika satria ny zana-bola ny betsaka noho ny famerenana an'le vola. Noho izany ny tantsaha nefa ny ankehitriny 5% ny vola indra amintsika efa be dia be zany taux d'intérêt zany. Ny tantsaha nefa ny amin'ireo microfinance 3% par mois ny taux d'intérêt, 36% ao anatin'ny herintaona. Zany hoe mamono ny tantsaha, tsy manampy ny tantsaha zany. Eo zany dia miteny ihany koa anisan'ny réflexion apetraka ato aminareo. Ny fitondram-panjakana dia vonona, satria tsika mantsy ny teny teo hoe ametraka fitaovam-piadiana goavana. Tsy hanao nucléaire tsika fa ny fitaovam-piadiana tsika ny zezika sy ny masom-boly sy ny vola ampiasain'ny tantsaha. Dia vonona metraka vola ny fitondram-panjakana, ohatra nataontsika tamin'ny fiariny, ame vola nareo no mandinika, fa sosikevitra ty ataoko ty hoe ahoana no ampidinana lay taux d'intérêt na ny vola indra amin'ny tantsaha, fa ny fitondram-panjakana dia vonona anampy amin'ny microfinance ary mba hiena ny zana-bola zay alohan'ny tantsaha. Zay ny zavatra voalohany ataontsika.
Faharoa manarakarak'izay, be deaibe ireo tatsa, ireo mpamboly manana tany, na tanimbary, na tany mivoleny, ny tantsaha tsy mahita taratasy. Fa reny tany reny a dia misy maka, misy olona manam-pahaizana fampiasainy amin'ny tsy mety le fahaizana. Misy tompon'andraikitra maro, na olom-boafidy, na olom-botendry, na mpitsara, na mpiasan'ny domaine, mangalatra ny tany reny tantsaha reny. Zany ny zavatra misy. Omaly ny omaly tsy maintsy rehefa miteny vahaolona mantsy ianao. Ary zay foana nyteneniko amin'ny na ministra na mpiara-miasa amiko toy zao hoe zaza tondrahana olana fotsiny. Fa ampafataro anahy ny olana dia hoeto amiko ny vahaolana. Dia niteny olana taminareo zany hoe misy ny mangalatra tany, misy ny namboly teo ny dadabeany, ny ray ny zanany, ny zafikely mbola mamboly eo, fa ny tany mbola tsy anazy. Na mety misy mangalatra ihany koa ny tany. Naray ny fanapa-kevitra izay omaly tao anatin'ny filakevitry ny ministra. Mety gaga nareo mbola mijoro eto aho, mbola mijoro tamin'ny 12 sasany alina vao vita ny conseil des ministres anay omaly, tamin'ny 12 sasany alina voanody vao vita ny asa zay nataoko. Dia androany maraina efa eto satria zava-dehibe loatra ity. Anisan'ny zavatra nydinianay tao ary anisan'ny vaovao lehibe zay lazaiko amin'ny tantsaha mpamokatra malagasy androany fa ho raisina amin'ny fanapa-kevitry ny ministra ny ametrahana lalàna zay tonga dia ampiarina amin'ny fizarana ny tany, anomezana karatany, ny tanimbary sy ny tany efa voavoly ho an'ireo tantsaha rehetrarehetra manerana ny nosy. Ho hitanareo fa afaka fotoana fohy, enim-bolana raha farafabetsany dia isiovana be zany, satria ho zaraintsika amin'ny tantsaha zay efa nanajara ny tany, ny tany rehetrarehetra manerana ny nosy. Fa ankoatran'izay dia ametraka ihany koa tsika n'le hoe titre vert. Ny titre vert dia fizarana tany ho an'ny tantsaha na ho an'ny tanora na ho an'ny malagasy zay omena titre izy ireo. Titre vert zany dia mandritra ny 5 taona omena anazy ny tany, ka raha namokatra izy namboly dia afaka 5 taona dia omena titre definitive izy ireo. Zay ny zavatra apetratsika ihany koa. Tsy maintsy ataotsika zay atratrarana ny fahaleovan-tena ara-tsakafo. Araka ny lazaiko hatramin'izay dia ny hoe un bon père de famille c'est celui qui sait nourrir sa famille. Rehefa ny raim-pianakaviana no tsy afaka mamelona ny ankonany dia tsy mahavita ny adidiny zay eo anivon'ny ankonany. Mais un bon président c'est celui qui sait nourrir son peuple. Et moi, en tant que président avec vous, je voudrais nourrir le peuple malagasy avec votre aide, avec votre soutien. Zay no isaritako ny saitsika satria nivory maharitra niaraka tamin'ny monsieur le ministre. Oui, monsieur le président, avy mivory satria tsara ho fantatsika fa tsy fivoriana zay apetratsika androany ity. Tsy hoe tsika vao mivory, fa efa nisy fivoriana natao isa-paritra. Inona ny soso-kevitra, inona ny olana, inona ny vahaolana, dia ho araviny eto mandritra ny 3 andro zay. Ka anisan'ny zavatra olana iainan'ny tantsaha dia ny tsy fametrahana amin'ny toeran'ny tantsaha malagasy zay. Nametraka ny tranobe ny tantsaha zany hoe mivondrona any anaty association, mivondrona any anatin'ny fikambanana, fa tsy manana ny lanjany na eto amin'ny firenena ny raisam-pirenena ny tantsaha malagasy. Araka ny fangatahanareo, tsy ho lazaiko zany ao anatin'ny résolution fa tonga dia lazaina eto fa apetratsika amin'ny toerany tantsaha malagasy ka
ka ametraka ny antenimiran'ny tatsatsika na ny chambre d'agriculture. Faly ve ny tatsà? Asio tehaka mampihaka mbola faly ny tatsà. Ijery manokana ny tatsà ary hotoanana sy ampiana manokana ary tsy ho adinontsony ny tontolo ambanivohitra ary indrindraindrindra ianareo tatsà. Zay no itodiako aminareo. Nazany aza nefa ny dia fotoana zao anovatsika ny famindra, anovatsika ny fomba fijery ary anafanganana indrindraindrindra ny fomba fiasa ampandrosoana ny sehatra ny famboleny mba anatratrarana ny tanjona iraisana zay apetratsika. Araka ny tarigetra napetrako hatramin'izay dia mila miasa aingana isika. Tsy manana droit à l'échec sika fa tsy maintsy miroso, tsy maintsy mandroso ary tsy maintsy mampandroso amin'ny firenena. Mifantoka amin'ny vahaolana, mitondra sosikevitra sy hevi-baovao tsika amin'ny sehatr'asa zay tokony ho apetratsika eto. Ary indrindraindrindra ny zavatra ataoko anareo tsy afaka ny androso mihitsy tsika raha mbola izao ny fomba fiasa. Mila manova fomba fiasa tsika zany. On ne peut pas s'attendre à un résultat différent si on continue à travailler avec les mêmes méthodes, les mêmes modes de pensée, si les mêmes pratiques. Tsy maintsy hovaitsika zany zavatra rehetrarehetra zany. Ny filohanareo manana viny fa tsy ho vitako daholo fa miara-miasa tsika miara-metana dia miara-mandroso dia mandroso ny firenena. Zay ny zavatra ho apetratsika so ataotsika. Maromaro ihany ny zavatra ho apetraka sy ho tanterahana. Noho izany dia fototra zavatra maromaro no apetratsika mba hahatratrarantsika ny favitena ara-tsakafo. Tsy maintsy mampitombo zany tsika ny vokabary, anampy ireo tatsam-pamokatra ary indrindra ihany koa fampitomboana ny velaran-tany zay tokony ho voleny. Tsy maintsy miara-mirindra sy miara-mandeha zany ny agri-business, ny fanaovana ny efa niresahana tamin'ny andriamatoa minisitra fa ho présenteny aminareo anatin'ny colloque, ny fametrahana 5000 hectares fambolena midadasika sy lehibe farafahakeliny isaky ny faritra. Dia ho tratratsika le 100 000 hectares, 115 000 hectares zay raha zay no apetratsika. Ny ametrahana an'io dia miara-miasa ny tatsà, ny mpandrara, ny mpampiasa vola, na eto anatiny na avy any ivelany. Rehefa vita zany zavatra rehetrarehetra zany dia irositsika ary mandroso i Madagasikara. Tsy maintsy jerevantsika ihany koa tsy ny vary ihany no resahana, fa tsy maintsy jerevantsika ihany koa ny fomba rehetra ahafahana mamokatra be dia be ny vokatra afaka atao, ao ny katsaka, ao ny mangahazo, ary ny mangahazo misy teknika vaovao any ao amin'ny fofifa ao zay atratrarana hatrany amin'ny 7 ka hatramin'ny 10 taonina isaky ny hektara, nefa dia betsaka ny tany lemaka ahafahana mamboly sy manatratra an'izany eto amintsika. Ao ihany koa ny fambolenan'ny katsaka, ny ao anosy Maurice, ny ao anosy La Réunion, dia manafatra katsaka avy any amin'ny Amerika Latine. Fa maninona moa ny eto Madagasikara ny tsy mamokatra katsaka dia manondrana amin'ireo nosy rahavavy rehetrarehetra. Resy lahatra tanteraka fa tsy maintsy miroso sika ary tsy maintsy apetraka amin'ny paikady rehetra. Ny fametrahana ny fotodrafitrasa lehibe dia ataotsika mba tsy hakinantsika andotsony amin'ny avy any ivelany. Anjara andraikitry ny rehetra noho izany ny fampandrosoana ny firenena, ary izany indrindra no nanaovantsika ity fikaonandoam-pirenena ity mba hahafahantsika manova ny firenena ary mampandroso any Madagasikara. Isika rehetra dia mila manatsara, mila manarina ny firenena, mila manangana tetikasa sy fotodrafitrasa goavana ny fitondram-panjakana, ary indrindra mirary fahombiazana ho an'ny tatsà.